Amin'ny ankapobeny dia hita angamba hoe salama ihany malagasy, tsy misy hoe marary lava ka manatona dokotera matetika, fa raha atao angamba ny compte dia mety ohatra hoe manatona dokotera isaky ny herintaona na indroa isan-taona ny malagasy, satria na marary ary izy dia tsy dia zatra manatona dokotera loatra. Vola loatra fa makany amin'ny dokotera raha ohatra aloha hoe aretina tsotra fotsiny dia matetika mantsy ny olona makany amin'ny mpitsabo le privé mpitsabo tsy miankina aty amin'ny sisiny ireny dia ny fizahana fotsiny eo amin'ny 5,000 eo. Raha tsy manam-bola ny olona, raha ohatra hoe olona fantany le dokotera dia afaka indraindray izy miresaka fa yes zay matetika fa rehefa any amin'ny hôpitaly indray dia raha ohatra hoe raha sendra olona tsy manam-bola zany, ohatra hoe le olona eny amoron-dalana ireny na ohatra hoe olona tena tsy manam-bola mihitsy dia miditra amin'ny atao hoe sosialy izy dia ny sosialy no miantoka anazy rehefa miditra hôpitaly izy. Amin'ny ankapobeny dia misy karazany anankiroa angamba. Misy ireo hôpitalim-panjakana sy hôpitaly andraiketana fiangonana na fikambanana, dia amin'izy ireny mora, mety manodidina ny 2,000 na 500 eo ny fizahana marary, dia ny vidina fanafody indray miovaova arakaraky ny aretina. Any amin'ny hôpitaly sasany tsy miankina kosa nefa dia lafolafo, mety miakatra hatrany amin'ny R1,000 ihany ny fizahana marary. Ny aretina tena matetika mahazo ny malagasy dia ny tazo, ny gripa, ny aretim-bavony noho ny tsy fahampian-tsakafo satria sarotsarotra ihany ny sakafo eto Madagasikara. Ny tena miparitaka be eto Madagasikara paludisme, bilharziose, sida eo ihany, fa ny tena hoe tena be dia be aloha zany paludisme, tuberculose dia bilharziose. Zay ny tena hoe azo lazaina hoe endémique zany, indrindra fa any amin'ny faritra, fa ny mpahazo ny olona matetika dia ohatra hoe aretina, ohatra hoe tazo na le fivalana indrindra, ankizy kely indrindra. Zay ny tena matetika. Ny ankamaroan'ny zaza malagasy dia teraka ao an-trano satria misy ireo tsy manana enti-manana ao any amin'ny hôpitaly raha hoe hiteraka, dia misy koa ny olona misafidy ny teraka ao an-trano mihitsy. Raha eto Antananarivo renivohitra dia amin'ny ankapobeny aloha mba miteraka any amin'ny hôpitaly daholo, fa raha midina kely any ambanivohitra nareo dia tsisy manantona hôpitaly zany olona, fa misy zany ny atao hoe renin-jaza, dia amin'ireny zareo le renin-jaza mantsy tsy olona voahofana, tsy ohatran'ny hoe rasazy mpampiteraka any amin'ny hôpitaly fa ohatran'ny hoe manana famomezam-pahasoavana fotsiny izy dia mahay mampiteraka, dia ny olona any ambanivohitra manantona renin-jaza fotsiny rehefa miteraka, fa ny eto andrenivohitra aloha zany ny ankabetsahany dia makany amin'ny hôpitaly rehefa miteraka. Fotodrafitrasa tena raha oharina amin'ny raha ny eto Antananarivo renivohitra aloha zany tsaratsara ihany raha oharina amin'ny any ambanivohitra, fa raha oharina amin'ny hoe tena hoe jerena hoe raha ohatra hoe raisina hoe norme dia hita hoe tena mbola ratsy, azo lazaina hoe ratsy ny fotodrafitrasa eny amin'ny hôpitaly. Mba hampivoatra ny toe-pahasalamana eto Madagasikara, ny tena tsara indrindra angamba dia ny mampivoatra ny toeram-pitsaboana, izany hoe ny hôpitalim-panjakana izay tsy andoavam-bola be loatra, dia eo ihany koa ny fanampiana ireo olona izay vao nivoaka dokotera ohatra mba ampiana sy tohanan'ny fanjakana koa izy, mba rehefa mivoaka ho dokotera izy ohatra dia tonga dia misy ny hôpitaly na toerana any ambanivohitra ohatra izay miandry azy ireo, fa tsy ho dokotera mihanahana fotsiny izy raha hoe vao mivoaka ohatra. Tokony atao voalohany indrindra aloha tokony ampiana ny fitaovana eny amin'ny hôpitaly, izay aloha voalohany indrindra, satria indraindray na ohatra hoe fantatra hoe zao le izy fantatra hoe zao le aretina nefa tsy ampy koa ny fitaovana eny amin'ny hôpitaly entina hitsaboana an'le izy. Dia faharoa koa ny fanafody, ny ankabetsahan'ny fanafody mbola farana avy any ivelany daholo, dia lafo le izy tsy takatry ny fahefan'ny vidin'ny malagasy, dia avy eo lasa ohatrany hoe izay fanafody eo fotsiny dia mety hoe tsy mahatsabo tanteraka an'le izy. Fahatelo tokony mba
sensibilisena ny olona ohatra hoe eny zao moa zany efa misy le hoe vaccine atao reny de mba hoe mba ame tsaratsara fa ohatrany hoe ampianarina zany ny olona de ampianarina hoe rehefa makany tokony hoany amin'ny dokotera rehefa ohatra zao fa tsy manao dokotera tena sy ny ohatra zany de raha ohatra hoe resaka mpitsabo indray a de matetika zany ohatrany hoe ny olona vita amin'ny fianarana ny amin'ny dokotera anazy a de tsy manana tsy tonga de hoe manana hoe atsy ianao miasa fa tokony hoe raha hoe ny andreindrainay zany amin'ny mampianatra anay zao ohatra tokony hoe vita le fianarana de alefanao any ambanivohitra be izy a de tokony hoe omena indemnité zany le olona ohatrany hoe mba tsy haiko ohatra hoe tokony omena trano izy raha alefanao any ambanivohitra be na ohatra hoe mba mena fitaovana afaka hivezivezeny de mba ampina izy fa tsy hoe kory hoe raha ohatra kosa ve izy hoe navita fianarana lava be nianatra dokotera avy eo mivoaka alefa any ambanivohitra be de lasa kamo zany de zay mahatonga le hoe tsy ampy ny dokotera fa matetika miangona be eto Antananarivo renivohitra fotsiny tokony hoe ampino fanjakana koa zany a le dokotera de mba mazoto ohatrany hoe mba mandeha mitsabo mandeha makany amin'ny toerana ambanivohitra sy ohatra zany